Anisan'ny mampametra-panontaniana ny maro amin'izao fotoana izao ny fisiana vondrona toko manohana ny filoham-pirenena ao anatin'ity akatoky ny fanatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny antenne miram-pirenena ity ho an'Andriamatoa ary mampianona Andrainarivo izay filoha lefitry n'ity androm-panjakana ity dia nanamafy ny tenany fa tokony hisy ny fifanantonana eo amin'ny rotonta mba hisian'ny foto-kevitry ny mpitondra ankehitriny anjaka ary ihany koa ampiadiana ny tadin-dokanga ny rotonta. Nangingina ary tsy hita soritra ho an'ny mpanao politika sasatsasa ny vondrona politika maraonisy manohana ny filohan'ny repoblika na ny PMP. Ny alohan'ny fametrahana ny gouvernemanta nefa dia nanana tanjany tokoa izany vondrona politika izany. Manoloana ny fivoriana tsy ara-potoana izay ho tanterahan'ny antenne miram-pirenena Rampitso dia nanamafy Andriamatoa ary manana Andrainarivo filoha lefitry ny antenne miram-pirenena misolo tena amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa fa tsy maty velively io vondrona io. Nisy fotoana nampatanjaka be ny PMP dia nisy fotoana indray ohatran'ny zavatra rehetrarehetra hoe samy sahirana amin'ny atokony tsirairay dia marina hoe izao zany somary ohatran'ny nangatsiatsika tato ato. Misy ezaka zany tokony ho atao raha hoe tiana mbola tiana ho averina io dia tsy maintsy manao ezaka ny rehetrarehetra tsy tombotsoan'iza mihitsy hoe andravany PMP na ny mpitondra fanjakana zany na ny aty amin'ny antenimera. Io ny fitaovana hoe tena mora ampiasana sy ampitana ny hevitra rehetrarehetra mba hampisy firaisan-kina ao anatin'ny Assemblée nationale ka raha ny eritreritro manokana zany dia tsara manao ezaka ny tsirairay mba mampangina ny ambom-pondra io dia mitady ny tombotsoa amin'ny firenena ao anatin'ny fivondronana amina hevitra sy mba hoe hitovizana ao tsy voatery hoe hitovy daholo fa le majorité présidentielle le foto-kevitra ijoroan'ny fitondram-panjakana ny toanana. Anisan'ny nahatonga resabe teo amin'ny nivon'ny mpanao politika ihany koa ny momba ny raharaha nahatonga fampidirana ponja mpanao gazety an-tsoratra Rolany herinandro lasa teo. Ho an'ity solombavam-bahoaka ity dia mifanantonana trano no hafanamamany olana sy ny disadisa. Raha za manokana aloha tsy aleo hoe atomboka amin'ny fampidiniana ilay izy mifandray mihitsy aloha nareo sy le tompony ndraiky mpanjakana dia mifampidinika hoe inona no maharary ny mpanao gazety, inona maharary le mpitondra fanjakana, inona ny zaka dia mba manao fampidinika alohan'ny hoe hitaky marina hoe tsy nisy fampidiniana koa le démarche nataon'ny tatsekilana zany fa raha mienjanjola izy dia tsy mety firenetsika ihany votontona anatin'io raha zahatra zany raha zahatra dia hoe aleoaloha mifanatona dia mifampidinika dia hita eo raha mbola misy aneoriana indray rehefa misy ihanina dia amin'izay indray mety hoe miakatra ambonimbony kokoa le fitakiana na koa hoe lamina le izy dia mba mirindra indray aloha ny fiarahana mandritry ny taona maromaro fa raha araky ny hevitra hoe mananjoa anala tompona ndraiky mpanjakana izay mpanao gazety ny mananjoa anala anazy aloha tsy manana zoa anala mangataka ny fialany mety hoe ataonareo fa ny manana zoa sy olona mametraka eo izany no afaka manala anazy. No marian'ity parlementaire ity ihany koa ny momba ny fikarakarana ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenne miram-pirenena izay no mariany fa mila fandridrana matipaika ahafahana mampandeha amin'ny tokony ho izy izany fivoriana izany.